Eny ry havana, amin'izao hitondra antsika ambavaka ny mpandray ny fanasan'ny tompo eto amin'ny efitsika misotro tiavana, isaorantsika n'Andriamanitra sy ankalazantsika azy noho ny fahasoavana narotsany tamintsika, ny amin'izay fiarahamonina, ny amin'izay fiaraha-mivavaka, ny amin'izay fiaraha-manompo, ny amin'izay fiarahana nanorona ty fiangonana ty amin'ny lafiny rehetra. Manana vahiny isika iara hitsangana isika fiangonana iaraha-basy ry havana. Raha ny marina tsy zoviana amintsika Andriamato Désiré Rabenifara, ny afantarany maro azy moa de hoe Zoky Dede. Ankehitriny izy de PCA, zany hoe filohan'ny filankevim-pitantanany fikambanana mampely baiboly eto Madagasikara. PCA ny fikambanana mampely baiboly izy a, raha tany aloha filohan'ny Ligue pour la lecture de la Bible. Izy koa moa zany a sady leader no fondateur ny groupe folklorique ny Akoa. Izy koa de mpikambana amin'ny filankevitry ny fito amin'ny toivakan'ny fahamarinana. Tena faly indrindra Zoky Dede mandray anao amin'izao marain'izao raha malala ny andraikitrao, nefa vao nasainy anao de tena tsy nisalasala, magasitraka tompoka de tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao ny tompo ombanao amin'ireo andraikitra maro be ampisany ianao, afaka mipetraka ny fiangonana. Anio alahady 20 febroary 2024, alahady faharoa amin'ny Karemy, alahady hitondranam-bavaka ireo mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondro noho ny mpitandrina raha maolo miaso solofo mivady. Ibanjinana ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Izao dia hiara hitsangana ny fiangonana hiventy ny hira fankalazana ny jobily miverena amin'ny fitiavana voalohany.
an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, hidera Jehovah fantsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Aoka Israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay matahotra an'i Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Andriamanitra Jehovah, Jehovah tsy handahotra ina anaty sokona natao amiko. Jehovah natao sady natao tsara. Ifisao fanelina sana. Sara naipika Jehovah. Sara naipika Jehovah. Naipika Jehovah. Penda rehetra matina. Penda Jehovah matina. Natamke eny tabona tamke. Penda Jehovah matina. Natamke Elis. Mapula na tsikis. Jehovah matina. Jehovah matina. Jehovah matina. Trano Jehovah mitindra amin'ireny Andriamanitra Jehovah ka mampazava antsika na dia azy Andriamanitra ianao ka hidera ianao eny Andriamanitra ka hanatra anao miderahan'i Jehovah tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony. Amen.
manombona mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray malalanay eo, misaotra fa tafangona ato an-tranonao indray izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Manoloana ny seza fiandriananao any an-danitra dia manatitra sy manandratra ny sitraka, ny dera sy laza ary voninahitra ho anao amin'ny foampanahy feno fiankohofana an'izahay ray malalo. Fa Andriamanitra mendrika izany ianao, mpanao ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra ao aminy, maefa ny zavatra rehetra. Taio izao fanompoam-pivavahana izao, hiasan'ny fanahy masinao, hisehoan'ny voninahitra ao aminay, ka izay teny rehetra ho raisinay eto avy aminao, dia mba ampitombo hatrany hanamafy orina ny finoanay an' Jesosy Kristy tomponay. Mbola velom-pisaorana anao koa izahay mpandray fanasan'ny tompo, afaka manavao ny fiombonanay aina aminao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoanany 10 minitra ny ankizy sy ny tanora isika. Izao dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanatanteraka ny hira efa voalahatra. Vavaksika. Jesosy zokinay eo, avy manantona anao izay ankizy sy tanora ankehitriny, te hanatanteraka ny teninao, te hampiorina ny fonay amin'ny fahasoavanao. Koa taio ny tsirairay mba samy ahatsiaro vanginao manokana amin'ny alalan'izao afatra izao. Fanahy masinao mitoera ty anatinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Hebreo 3:12 ny andininy 9 no akatsika afatra an'io. Hebreo 3:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ndao iverenantsika vakina ihany hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ndre mandeha ihany hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Amen. Andao hoaritsika amin'ny masoandro Jesosy ry havana. Ny masoandro dia efa teo foana. Efa teo izy tamin'ny andron'ny Adama, Noa, mbola teo ny masoandro raha ny fandimby Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ary mbola eo ny masoandro ankehitriny tsy miova. Dia tahaka izany koa Jesosy, eo izy tsy miova izy. Izy ilay lazain'ny soratra masina hoe mampahiratra ny jamba. Izy nampalady ny sofin'ny marenina. Izy nampahatanjaka ny malemy ary izy nampisakafo olona tsy omby 5,000. Etsetra. Tsy miova izy omaly sy anio ary mandrakizay. Ka raha tsy miova izy dia tsy misy situation hoe désespéré ho an'i Jesosy zany. Tsy miova izy fa afaka mamonjy anao amin'ny fahorianao rehetra. Izy ilay namoaka ny Lazarosy avy tao amin'ny pasana no mbola afaka mamoaka antsika ao amin'ny fasan'ny tokantrano, fasan'ny ankohonana na izay fasana hafa mbola misy antsika. Ary tsy possible izy hiova ka hoe hiafohy ny tanany.
dia tsy afaka hamonjy antsika intsony. Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ka tsy miova koa izy rehefa manambara amintsika hoe ny helontsika no efitra mampisaraka antsika aminy. Tsy miova izy. Mbola mankahala ny fahotana izy, fa ianao angamba no mety manantena azy hiova ka hoe andefitra kokoa amin'ny fahotana izy ankehitriny. Tsy ry havana. Tsy miova ny afatry Jesosy, ny ota dia mampisaraka anao aminy. Ny ota tsy hibebahana no manakatona ny varavaran'ny lanitra ho anao. Rakia sy tanora, Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary tsy miova ny afany hatrany am-boalohany dia ny hoe mibebà ianareo ka minono filazantsara. Ndao versika farany hoe le Hébreu 13:4, Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova izy afaka mamonjy anao, tsy miova izy miantso anao hibebaka. Amen. Andeha hitsangana isika fiangonana anatanteraka ny hira fangatana amin'ny fanahy masina. Vavakantsika tompoko. Sotranao zahay iray malalo fa mbola omenao izao fotoana izao indray amakina sy ainona ny afatrao. Koa ny fanahinao masina tompo no angatahinay asa mahery ka hanome fahazavan-tsaina ahatakaranay ny afatrao sy fitadidiana tsara iraketana izany ao am-ponay tsirairay avy. Dia mba hitombona ihany koa amin'ny fitiavana anao sy fanarahana anao. Dia izay hitondra ny afatrao koa rahay eo. Tafiny fanahinao masina izy anambarany aminay ny tena sitraponao marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia ny Baiboly JM no amakinany teny isaky ny alahady farany amin'ny volana. Ho fampatsiahivana fa antombavaka Jesosy Kristy ny fiombonan'ny mpino kristianina. Iaraka amaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny bokyny tantara. Tantara faharoa, toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa napandry ny fanjakany sady nanamafy fahefana Rehaboama dia nandao ny lalànan'ny Tompo na ny tenany na ny Israelita rehetra tatsimo. Ary tamin'ny taona 5 nanjakan'ny Rehaboama dia niakatra i Sisaka mpanjakan'i Egypta mba hamely an'i Jerosalema satria nivadika tamin'ny Tompo ireo mponina tao. Nitondra kalesy 200 sy mpitaingin-tsoavaly 9 i Sisaka ary tsy hita isa ny miaramila nanaraka azy avy any Egypta dia ny Libianina sy ny Sokita ary ny Etiopianina. Dia azo ny tanàna mimanta eran'ny Joda ka tonga hatrany Jerosalema izy. Noho ny fiavian'ny Sisaka dia tafavory tao Jerosalema i Rehaboama sy ireo mpifehy ny faritry Joda. Nanatona ny mpivory kosa i Semaia mpaminany ka nanao taminy hoe izao no lazain'ny Tompo. Ianareo efa nandao aho, zao koa mba mandao anareo
eo ambany fifehezan'ny Sisaka. Dia niaiky adosoana ny mpanjaka sy ireo mpifehin'ny Israelita tatsimo ka nanao hoe rary ny an'ny tompo. Ary no nitan'ny tompo zany fiekena adosoana izany, dia nisy indray tenin'ny tompo tamin'ny Semaia nanao hoe efa niaiky ny adosoana ireo ka tsy handringana azy aho, fa tsy ho ela dia hanafaka azy, ary ny fahatezerako tsy hatosako amin'ny Jerosalema avy amin'ny fahamelezana ny Sisaka. Kanefa ilefitra hanompo an'i Sisaka ihany izy ireo mba hahafantarany fa tsy mitovy ny manompo ahy sy ny manompo ireo mpanjakany tany vahiny. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Joany. Joany toko 9, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistiliny Hebreo. Hebreo toko 13, ny andininy 7 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Ka mivaliany Jesosy hoe ilay lazaiko aminareo indrindra. Manana zavatra maro ilazana sy tsarana ny aminareo aho, fa azo antoka ilaina niraka. Ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Saingy tsy fantatr'ireo fa ny ray ny voalazany taminy. Koa hoy Jesosy taminy, rehefa voasandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izao no ilay hatrizay ka ho mandrakizay, sady tsy manao na inona avy amin'ny tenako aho, fa izay nampianarany ray ahy no lazaiko. Ary ilay naniraka dia miaraka amiko, fa tsy avelany ho irery aho, satria manao izay mahafaly azy lalandava. Tamin'ny Jesosy ny teny zany dia maro ny nino azy. Tsarovy ireo mpitarika anareo ara-pivavahana izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, every izay nihafaran'ny fiainany ka alao tahaka ny finoany. I Jesosy Kristy ny tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilivily ny fampianarana samihafa, tsy araka ny Kristy ianareo. Tsara manko raha ampahirezina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fonareo, fa tsy amin'ny fitsipika, mba momba ny anina izay tsy mahasoa ireo mahazatra azy. Ireo mpanaraka fanompo-pivavahana ao amin'ny toeram-pivavahana jiosy dia tsy mahazo mihinana amin'izay sorona atao eo amin'ny altarantsika. Entim-pisorona be ao amin'ny toerana masina indrindra ny raha amin'ny biby atao sorona ho fanalana ny ota. Fa ny fatin'ireo biby ireo kosa dia dorana any ivelan'ny toby. Izany koa no antony nahafatesan'i Jesosy tany ivelan'ny tanàna, mba hanadio ny vahoaka amin'ny raha nafony. Aoka ary isika hivoaka ny toby ankeo amin'ny Jesosy ka hiara-mizaka aminy, ny fandatsana no zakaina. Fa tsy manana tanàna maharitra eto an-tany isika, fa ilay tanàna ho avy no katsahintsika. Koa amin'ny alalan'i Jesosy aoka atolontsika ho sorona ho an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fidiarantsika azy, dia fidiarana vetesin'ny molotr'ireo olona miaika an'Andriamanitra ho tompo. Aza dinoina ny fanaova-tsoa sy ny fifanampiana, fa sorona toy izany ny sitrak'Andriamanitra. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira voalahatra.
mbola arivavaka sikariavana ray maso no midera sy mankalazanao izay ary manome voninahitra anao raha vorinao eto amin'ity toeranyity amin'izao alahady maraina izao menao anay ny fahafahana manatona ny siza fiandriananao hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra anao haneo ny fitiavanay anao kanefa koa dia handray avy aminao ny fanehoana ilay fitiavana zay nitenenanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo ka izany no ampaharetako ny famindram-poko aminareo dia mitenena aminay indray amin'ity maraina ity ianao ry tompo amelomelona amin'ny fanahinay hamoky anay amin'ny teninao zay fanahy sy fiainana dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo amen dia fifaliana mandrakariva ry havana no imbonana amintsika ao anatin'izao fotoam-pavahana zao miombona ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay sakafo ho an'ny fiainantsika rehetra fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra ny teny zay fa nomena ahy rehefa nantsoina hoe afaka izarany tenin'Andriamanitra eto dia ilay teny faneva ko ialako tsiny raha toka tsy nandrainy amin'ny perikupa fa ilay teny faneva ao amin'ny apokalipsy toko 2 ny andininy 5 no hitondrana ny fampaherezana ho atsika eto dia ataotsika tahaka ny any amin'ny fomba ny toby ny any amin'ny toby rehefa misy teny faneva dia iny teny faneva iny ihany no entina na iza mitory na iza manambara dia iny teny faneva iny fa zay ihany koa ilay endrik'ilay hoe tenin'Andriamanitra mampiorina ny mpino satria amin'ny endrika maro samihafa no ahafahan'Andriamanitra mampilaza amin'ny mpanompony izay afatra tia nomena amin'ny mpanompony na teny iray ihany aza fa io tenin'ny soratra masina io no efa nivelomana hatramin'izay nisiny zany tenin'Andriamanitra zany ka mandra-pafaran'izao tontolo zao tsy iova fa isy foana na miovaova aza ny vaninandro ny vanim-potoana miova ny teknôlôjia miova ny zavatra rehetra fa ny tenin'Andriamanitra lay voasoratra teo dia tsy miova tahaka ny Kristy ihany tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay vakitsika ny andininy 4 sy ny 5 ao amin'ny apokalipsy toko 2 dia nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovo zay nitoeranao fonitsim-bola lavo dia mbeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao dia ny fanahin'Andriamanitra ny ry-havana no ampahery atsika sy ampitoetra ao anatintsika ny afatra zay tiany omena atsika amin'izany teny izany fiangonana tany Efesosy no nampitondrain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny tamin'ny alalan'ny mpanompony izany teny izany ny zavatra hitan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Efesosy dia fiangonana miasa mafana fo fiangonana manao ny ainy tsy ho zavatra hanatanteraka ny asan'Andriamanitra fiangonana tsy mahatanty na mahazaka ny karazana olona zay to mampifangaroaro ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa na koa ireny mianty tsara velatsy ireny hoe sady mety mbola manompo sampy ihany any velany ihany kanefa koa dia makao am-piangonana ary dia tena nidera azy ny tompo sy na laza any zavatra zay nankasitrahan'ny tompo tamin'izany fiangonana izany kanefa kosa dia eo amin'ny andininy 4 eo izy dia amin'ny teny hoe fanefa kanefa na izany aza dia manan-javatra ihany aho ho lazaina aminao dia izao efa niala ianao tamin'ilay fitiavanao voalohany efa tsy hitako intsony ao aminao ilay fitiavanao voalohany lay fony isika vao niaraka lay fony ianao vao nanao hoe hanolo-tena ho anao aho tompo hanaraka anao aho ialako avokoa ny zavatra maro samihafa rehetra zay tsy nety hatramin'izay fa dia ianao no ataoko Andriamanitra ianao Jesosy Kristy no tompoko hanaradianao aho zany mantsy ry havana ny tena fiainana kristianina nisy ny taloha ary misy ny ankehitriny
efa lasa ny zavatra taloha ny filazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina. Indro tonga vaovao ireo. Zany ny fiainana kristiana raha misy manamarika sy hahafantarana n'izany atao hoe olona manara-dian'i Kristy zany dia izao, misy fiovana teo amin'ny fiainany. Zany no hafantarana, anisany no hafantarana fa kristianina izy. Nisy fiovana, lasa olom-baovao. Ary zany mahatonga ny voambolana nenton'ny tompo amantarana sy lazana nyreny olonyreny manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo zay tsy takatry ny fisainana maneritreritry olombelona fa na manam-pahaizana aza nanatika ny tompo rehefa nitenenany an'izany dia nilaza ilay manam-pahaizana manao hoe ahoana moa no ahatanteraka izany hiditra ao anatin'ny kibony reny indray va ny olona ka ho ateraka. Tsy ahoy ny tompo fa tsy maintsy ateraky ny fanahy, tsy maintsy ateraky ny rano, tsy maintsy misy fahaterahana vaovao eo ianareo, dia izay ilay mahatonga an'ilay hoe olom-baovao, olona niova. Ary zay ilay fitiavana voalohany tiany tompo lazainy eto, ilay ianao ny fanaraka tamiko tamin'ny voalohany. Ary iny fitiavana voalohany iny no tiany tompo hita mandrakariva eo amin'ilay fiainan'ilay kristianina, eo amin'ilay fiainan'ilay fiangonana. Zany mahatonga azy miteny eto rehefa niresaka tamin'ireo mpino tao amin'ny fiangonana Efesosy, manao hoe niova izany fitiavanao izany. Tsy ilay fitiavana voalohany. Mandeha tsara ny asanao tahaka an'izay tadiavana azy. Mety tsara ny zavatra ataonao ao anatin'ny fandaharam-potoananao ao. Fa izao, raha tamin'ny voalohany, fitiavana an'Andriamanitra no mirehitra ao anatinao mahatonga anao mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra ohatra. Fitiavana miredareda an'Andriamanitra no mahatonga anao manao tafika masina, mahatonga anao manao an'izao asa amandraharaha sy andraikitra rehetra zay raisinao izao. Amin'izao ankehitriny izao dia tsy izay intsony ny tazako ao anatin'ireo, fa mety efa fahazarana angamba, mety efa fahaiza-manao fotsiny angamba. Ry havana, tiany tompo isika tena hoe hanao anatanteraka zay baiko ny rehetra, anao ny asan'ny rahany rehetra. Fa raha tsy mbola hitan'ny tompo ny fahatanterahany zavatra ataontsika, na manao inona isika na manao inona, ankasitrahany reny, fa mbola ho teneniny ihany hoe ity tsy mety. Zavatra tadiavin'ny tompo mantsy ry havana tsy le hoe nahavita fotsiny aho, fa mitohy amin'ny zavatra izay ankasitrahany, mamarana ny zavatra araka izay tiany tompo hamarana anazy, tody hatrany amin'ny farany amin'in'ilay toetra hoentina manatanteraka ny zavatra tadiavin'ny tompo iny. Fa indraindray izay fakam-pianahana-betsaka ho antsika kristianina dia izao, efa lasa ilay ivelany no manatanteraka ny zavatra rehetra, fa ny ao anaty dia efa miova. Ary zay ilay tsy zakan'ny tompo, zay ilay tsy tanton'ny tompo ka mahatonga azy tsy hoe manilika avy hatrany, fa mahatonga azy miteny, mahatonga azy mananatra, mahatonga azy mampatsiaro ka tiano tonga saina mandrakariva isika manao hoe manahoana lay ao anatiko, mbola fitiavana ve sa efa fahaiza manao fotsiny zay tsara ananantsika ihany koa, ny traikefa, ny fahaiza-manao tsara ny ananana an'izany, fa traikefa sy fahaiza-manao zay mitoetra mandrakariva sy tarihany ny fitiavana an'Andriamanitra. Fotoana fandinian-tena, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra rehetra, na roviana na iza ianao andre tenin'Andriamanitra dia tokony handiny tena mandrakariva manao hoe mifanaraka amin'izany ve ny fiainako, mifanaraka amin'izany ve ny fanaoko, mifanaraka amin'izany ve ny hitan'ny olona eo amin'ny fiainako, fa indrindra mifanaraka amin'izany ve ny ato anatiko izay tsy hitan'ny olona, izay tsy fantatry ny olona, fa izaho ihany no mahafantatra azy, sy ilay mahita ny ao anatiko rehetra. Mifanaraka amin'izany ve ny toe-poko, mifanaraka amin'izany ve ny toe-tsaiko, mifanaraka amin'izany ve ny fitiavana ato anatiko.
misy fomba maro no tian'Andriamanitra ifandraisantsika aminy. Fifandraisana amin'ny alalan'ny vavaka, fifandraisana amin'ny alalan'ny vaky-teny, fifandraisana amin'ny alalan'ny fanaovana asa aman-draharaha, asa fanompoana, fifandraisana manokana mampandray ny fanasan'ny tompo izay niteneniny soratra masina manokana ihany koa sy nazavainy mba hananantsika mandrakariva n'ilay fifandraisana aminy, fifandraisana aina aminy. Fa ny anisan'ny fifandraisana tian'ny tompo hita amiko sy aminy koa dia ny fifandraisam-pifankatiavana na ny fifandraisam-pitiavana. Efa nanambara tamintsika ny fitiavana izy, efa naneo koa fa tsy teny fotsiny fa tamin'ny asa tamin'ny nanirahany an' Jesosy Kristy tompo fa toy izao ny tiavany an'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana. Efa naneo izany fitiavana izany izy. Fa manahoana ny fitiavako azy? Fifandraisam-pitiavana ry havana anisan'ny tian'Andriamanitra ifandraisantsika aminy koa. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary raha misy olona tsy tia amin'ny dikateny amin'ny teny firenena hafa io dia ilazainy io ilay hoe efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany io ianao dia mijao ny ilazany azy hoe efa niala tamin'ny na hoe efa niamaivana, efa nanangatsika ny fitiavanao ahy sy ny fitiavanao ny hafa. Satria nakapoko ny tompo nga na ny fitian'ny tompo tamin'ny teniny roa ihany na hevitra roa ihany ny tenin'Andriamanitra rehetra ny lalàna sy ny mpaminany sy ny soratra dia hoy izy hoe fa izao dia mahafehy izany rehetra izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny tahaka izany ihany dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany dia mahafeno raha izany ny fiainan'ny olona ary izany no mitarika azy dia izany dia mahafehy sy mahafeno ny lalàna sy ny mpaminany sy ny soratra rehetra ho Jesosy Kristy. Ary dia izany mahatonga azy manao hoe efa niala tamin'ilay fitiavanao ahy ianao eo amin'ny zavatra ataonao sy ny fitiavanao ny hafa ihany koa. Fifandraisam-pitiavana no tian'Andriamanitra ifandraisako aminy. Ka raha mangatsiaka izay fitiavana izay dia ho lasa zava-poana ihany. Fantatritsika tsara ny voasoratra amin'ny Korintiana fa na miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza na manao zava-mahagaga maro samihafa aza dia tahaka ny kipantsona maneno ihany, feoany fotsiny fa tsy azo tsapaitana. Zay ny mahatonga ny tompo mitaky sy mitady amiko hoe manahoana ny fitiavanao, atraiza ny fitiavanao. Ary rehefa iainga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy ilay mpianatra izay anisan'ny tena nafana fo Petera dia nanontaniany. Ry Petera, zanaky Jaona, mo tiava ianao? Mo ny fitiavanao va mihoatra noho ny fitiavany rehetra? Eny tompo fantatrao fa tianao aho. Satria fantatro ny tompo fa izay fitiavana azy izay atao mirehitra sy miredareda ary tazonina n'izany hoe miredareda izany ka atsapako mihitsy hoe raha maketsy aho dia satria fantatro ary tsapako atao anatiko fa ny fitiavako an'Andriamanitra no mahatonga manao an'izany. Raha manao an'ity aho dia fantatro sy tsapako mihitsy fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva no anaovako an'izany. Izay ny tian'ny tompo ataontsika mahafiorina ao anatitsika. Ry havana, voatahirinao ve izany fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra izany? Matetika rehefa avelantsika hisy zavatra miditra ao anatin'ny fotsika sy ny fiainantsika ao izay tsy mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra na tsy tiantsika aza no hiala amin'ny fitiavana voalohany dia manjary lasa mangatsiaka izany fitiavana izany. Mety misy olona anananao lolopo, asa tsy namerina ny volanao ve? Na nandainga taminao ve? Na namitaka anao ve? Na tsy nampozinao ny fomba fitondran-tenany araka ny zeneveranao azy? Na maro zavatra maro samihafa tahaka izany. Rehefa avelantsika ao mitoetra ao anatintsika izany ka visavisaintsika mandrakariva fa tsy ilay asain'ny soratra masina ataontsika no ataontsika hoe saintsaino andro amanalina ny tenin'Andriamanitra, andro amanalina, dia ireny zavatra ireny ao anatin'ny fotsika no manjary lasa mameno ny fotsika ka ny fitiavana hafa rehetra dia mety ho atosika ireny hivoaka. Toe-tsaina izay manjary volavolainy izao tontolo izao
eo amin'ny fomba fanaova, eo amin'ny fomba fitadiavam-bola, eo amin'ny fomba fitiavam-bola. Toetsaina zay manjary lasa miamakabahana mandrakariva ao anatiny ny zavatra zay tsy mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na dia mbola tsy tena fahotana azy satria ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manalavitra ny ratsy. Tsy hoe tsy manao ratsy fotsiny, fa efa mandeha eny amin'ny sisitsisiny eny. Zay raha asian'ny olona hoditrakondro fotsiny dia mety mibolisatra dia latsaka ao anatiny. Fa ny tena lazain'ny soratra masina dia hoe manalavitra ny ratsy. Alavitina, alavirina azafady tompo. Manalavitra ny ratsy. Zay no tadiavin'ny soratra masina. Rehefa avelantsika isy zavatra hitoetra ao anatsika ao, ary eo amin'izao tontolo izao sy eo amin'izao fiainana izao, dia be dia be ny mety zavatra mety atonga ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika ao, hibahanao zavatra tsy mety, zavatra tsy tsara. Indrindra, zay no nanilazako azy tamin'ny voalohany, resaka fifankahalana, fahatezerana, zay asain'ny ten'Andriamanitra aza hoe aza velatratry ny masoandro akory, milentika ny fahatezerana. Fa tsy ny visafisaina dia avela ao, mandritry ny herinandro ray volana, mahatonga anao misaintsaina sy mikonikona mandrakary hoe ahoana no mba hanaovako azy. Hono hoe bolana hoe aza manao hoe tahaka an'izay nataony tamiko no andeha ataoko aminy koa. Satria izy ny teny mafy amiko tahaka izao dia mba haveriko aminy koa zay. Reny ry havana indraindray ny mahatonga ny fotsika, na dia mba tsy te hiala amin'ilay fitiavana voalohany azy, voatosiky reny, fa mibahana ao anatin'ireny ao anatin'ny fotsika reny zavatra reny. Mitoera amin'ny fitiavana voalohany ho ny ten'Andriamanitra. Farany, variana mihitsy rehefa namaky an'izy io fa hoy ny teniny hoe ny fitiavanao. Ny fitiavanao voalohany. Ny zavatra nahavariana dia ny hoe lay fifandraisan'Andriamanitra amin'ilay fiangonany na lay olona dia fitiavana, lay fifandraisana manokana mihitsy. Tsy fifandraisana ao anatina daolobe ao hoe izahay mpandray ny fanasan'ny tompo ohatra, na izahay mpiangonatsy, na izahay ao anatin'izao sampany zao, na izahay amin'izao fianakaviany zao. Tsy izay, fa fifandraisana manokana, ny fitiavanao, ny fitiavako anao, ny fitiavanao ahy ianao manokana. Zany koa ry havana ny tena fifandraisana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika. Isika rehetra dia afaka miaraka, ary asain'Andriamanitra miaraka, aza manadiny fiarahanareo mivavaka tahaka nataon'ny sasany, ka efa lasa tahaka ny vaky sambo izy teo amin'ny finoana. Zavatra tsy tokony adinoana. Fa ao anatin'ny be sy ny maro dia misy olona zay tian'Andriamanitra ho hita mihitsy hoe manahoana ny fitiavany, dia enao zany manahoana ny fitiavanao ahy. Ny fitiavanao. Ivereny mandrakariva izay hoe izaho sy ny ray, izaho sy Jesosy Kristy, ny fitiavako ny tompo. Zay valian'Andriamanitra koa fitiavana anao manokana. Ary ny fitiavan'Andriamanitra anao no iasan'Andriamanitra aminao manokana. Mety tsy hitovy amin'ny asan'Andriamanitra ataony amin'ny namanao, ny olona akaikinao, na ny vadinao sy ny zanako aza, mety tsy hitovy, fa manana ny fomba ny Andriamanitra zay hanehoany aminao manokana ny fitiavany. Rehefa hanehoanao ataonao miseho amin'Andriamanitra manokana koa ny fitiavanao maharitra, fa tsy voahozongozo ny fotoana, voahozongozo ny tranga, voahozongozo ny zava-misy, voahozongozo ny olona, voahozongozo ny zava-baovao, bosesika eo amin'izao fiainana izao. Hanehoan'Andriamanitra aminao ny fitiavany, ny fitiavanao azy manokana. Ary zany ny tenenany hoe ivereno ilay fitiavanao voalohany, ilay fitiavana mirehitra, ilay fitiavana miredareda, ilay fitiavana mafana zay sitrak'Andriamanitra. Ka itenenany hoe satria izaho no niraiketany ny fitiavany, fa tsy hoe nandalovany fitiavany, fa miraikitra amiko ny fitiavany. Satria izaho miraiketany fitiavany, dia hamonjy azy aho. Ry havana, betsaka mety mampangatsika ny fitiavana araka ny fieritreretantsika azy. Fa raha ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe ianao no miala amin'ny fitiavana, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana. Tsy miova io fitiavan'Andriamanitra io. Fa raha toka misy fiheveranao hoe miova, dia ianao zay miala.
efa niala tamin'ilay fitiavana. Ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra hoe io fitiavana io rehefa iverenanao dia miverina amin'in'ilay miredareda iny. Ianao no asiana miverina amin'ny fitiavana fa tsy ny fitiavana ny miamaty. Manjary ilay fitiavana no mena tsiny hoe may mangatsiaka tsia fa ianao no niala taminy. Iverena, miverena. Fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray ho ny tompo. Ary eto fa rehefa miredareda io tsy misy mahasakana zay fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary ho hitanao koa fa hamobe araka izay hitadiavan'Andriamanitra azy ny asanao vokatry ny fitiavana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika tompoko. Ray malalo, misaotra anao zahay noho ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao anay teo. Misaotra ray malala fa fitiavana tokoa mbola iantsonao anay ankehitriny anantonanao, iaona aminao. Mampatsiaro anay ianao, lay fotoana nandraisanay anao, nanoloranay tena teo anatrehanao, nandraisanay anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay tamin'ny fitiavana miredareda, fa anompo anao izahay, anao ny asanao. Misaotra ray malalo. Ankehitriny dia indreto izahay ondry fiandrinao Jesosy Kristy, mitalao ny famondramponao fa tsy nahatanteraka ny sitraponao, dia ilay fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra, aminao Jesosy Kristy, sy fifandraisam-pitiavana amin'ireo namanay. Mifony izahay ray malalo, mangataka izahay an Jesosy Kristy, lay raha sony, lay raha masina, manam-pahefana, hanasanay ho afaka amin'izany fahotana izany, hanafaka anay amin'izany fangatsiahana izany. Diovy avokoa ny fo, saina mampanahinay, ny tenanay, mba tena hitoeranao Jesosy Kristy ho tena tempolinao marina izahay. Dia raketo aty anatinay avokoa ny teninao, ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no ivavahanay. Amen.
ry havana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andre ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana fahefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe efa nahita Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe Rabio, anao Andriamanitra, anao Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka nafantatray fa tokoa mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mbola iarivavaka isika ry havana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay tena feno fisaorana sy fakasitrahana anao ny fonay zanakao amin'izao maraina izao, fa tsy nafeninao taminay ny sitraponao sy izay andrasanao aminay. Misaotra Tompo, misaotra noho izany afatra izany, dia ianao ihany no hiaso aminay hatanteraka an'izany sitraponao izany, anananay fifandraisam-pitiavana manokana aminao. Tsy hainay izany
raha tsy ianao no miaso aminay ary ny angatanay aminao dia aoka ny fanahinao masina no hiasa isan'andro apidina mandrakariva ao am-ponay fitiavanao anay, atsiaro tianao zahay, atsiaro malalanao zahay, atsiaro be voninahitra hoe masonao zahay dia mba ahitianao amin'izany fitiavana voalohany izany. Ary ny fanahy masina Tompo izay nitare lehilahy hafa tamin'ny Pentekosta no hanafana mandrakariva zany fitiavanay anao zany, ampiredaredana zany. Ary dia ampio zay mba hiambina araka ny afatra teo aoka tsisy zavajavatra tena hoe hisisika eo am-ponay eo, animba an'izany fifandraisana zany, ampangatsika an'izany fitiavana zany, ary tononay manokana ny zavatra mahazatra anay, ny fahatezerana, fifampitezerana, ny fahakahalana, fifankahalana, fialonana sy ny tahaka zany. Arovy amin'izany zahay, alavero aminay zany rehetrarehetra zany mpamonjy eo. Ary dia ho tena zanaka, ho tena mpanompo araka ny fonao zahay, satria zany fitiavanay voalohany ianao zany no manery anay amin'ny asan'ny mponay ianao, fa tsy hoe seho ivelana fahaizana traikefanao anaovanay ny asa, fa le fitiavana anao mpamonjy eo ary ny fitiavanao anay. Ary dia mbola mivavaka izay Tompo malalo ho an'ny firenenay, vavaka izay ho an'ny mpitondra anay, indrindra ny filoham-pirenena, ro mpiara-miasa amin'ny akaiky hatrany amin'ny sefim-pokotany, mivavaka zahay mba haverinao koa izy ireo amin'ny fitiavana voalohany anao. Ary mbola misaotra anao zay Tompo malalo ny amin'ny ohatra nomenao anay tamin'ny alalan'ny Rehoboama mpanjaka. Oka tsy ho tahaka ny mpanjaka Rehoboama mpitondra anay araka ny tenin'ny soratra masina, mba telo taona nanaraka ny lalàn'i Davida sy Solomona, nefa rehefa niana hery, niana tanjaka dia niala taminao Andriamanitra, ary dia nampidi-doza any Joda. Ny faiziny Sisaka mpanjaka Egiptianina vavaka ho azy izay fiangonana, miray saina miray fo mangataka aminao zahay. Aoka ny fahombiazana, tsy teraka friariana analavirany ianao. Aoka zay fahefana sy voninahitra omenao azy, aoka ny vola zay ho azony eo, tsy hampangatsiaka ny fony mpamonjy eo, ka hialany amin'ny fitiavanao voalohany. Vavaka koa zay ho an'ny fiangonanay eto Madagasikara, misaotra anao Tompo malalo ny amin'ny ohatra meny Jesosy Kristy, tonga izy anao sitraponao ray malalo, ary tonga izy anao zay sitrakao mba meo anay fiangonana koa nitady zay hoe agréable aminao Andriamanitra ao amin'izay ataonay. Aoka ny fiangonana ho pitaizany vahoaka ao aminy, mba hoe hitaiza ny fiangonana, hitady zay agréable aminao ray malalo, fa tsy zay agréable amin'ny tenany, tsy zay agréable amin'ny namany sy ny tahaka izany. Hitady zay agréable aminao, tahaka ny olona efa niverina marina tamin'ny fitiavany voalohany. Ary dia misaotra Jesosy fa enao le nanafatra ny fiangonana, nananatra mazava ny fiangonana tao a Efesosy araka ny renay teo,
dia ianao tokoa le Jesosy Kristy no tsy miova an'io ary sy mandrakizay, ary mbola miantso anay hibebaka ianao, hiantso anay hiverina aminao ianao, ary mbola anterinao fa tsy manosy-potanana na manda sy manatona anao ianao. Aoka ny fanahinao masina hiasa manokana amin'izao fotoana izao, amerina anay ao aminao mpamonjy io. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy, izay nampianatra anay hivavaka hoe: rainay izay any an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Fanentanana fohy mahakasika ny alahady ny aim-panahy, alahady ny aim-panahy izay ho tanterahana ny alahady 1 martsa. Araka izany dia miomana isika mpanaraka EB cellule de prière alatsinainy hariva taloha, mpiara-miaritory amin'i Jesosy, ny vondron'olona miara-mivavaka, ny fiangonana miteraka, ny mpamaky baiboly tao anatin'ny roa taona. Miomana isika iseho amin'ny fiangonana amin'ny alahady 1 martsa. Ao anatin'ireo sokajy ireo ry havana, ho anao izay te hijoro vavolombelona, ny amin'izay nataon'i Jesosy taminao, dia azonao atao ny mametraka ny laharana finday ahazonanao ao amin'ny sekretera mpandraran'ny fiangonana. Tadidio ry havana, ny alahady 1 martsa, alahady ny aim-panahy, ao anatin'ny Jaobily fisotrondronon'ny mpitandrina. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia mamaly ny fiangonana hoe amen, amen. Mampafantatra antsika ry havana fa i pastera Analy, pastera mizadra raha eto amintsika noho ny situation amin'ny faculté. Inona situation faculté? Misy corona en faculté, dia tsy mianatra ny mpianatra, mody anetrany daholo ny mpianatra, ary tsy mahazo ihany koa manohy asa aloha any amin'ny fitandremana izay anaovany stage. Ary dia tsy ho hitantsika zany izy mandritry ny tapabolana araka ny fandaminan'ny faculté. Zany tapabolana zany à peu près de alahady anankiroa androany zany, tsy hitantsika izy androany, dia amin'ny herin'ny koa izy mbola tsy hitantsika, dia tsika mbavaka izy aorian'izay mba ho tafaverina somatsara eto isotro fitiavana. Fanamafisana ry havana, aloha diso manamafy, tsy izay misy hevi-diso. Le kasika ny fifidianana eo amin'ny zava-maneno, le efa nolazaintsika ombeny hoe famindrana ny zava-maneno avy amin'ny informel makany informel, tsy tanteraka tamin'ny fotoanandro no toedra raty eto amin'ny firenena. Ary dia hoe averina zany, atao zany amin'ny alahady 21 marsa tolakandro. Dia tsara ihany mampafantatra fa hoe tsy ny sampana ato amin'ny FJKM, tsy ny fikambanana ato amin'ny FJKM, fa ny komity mpifidianana. Ny komity mpifidianana no manomana, tsy mitantana ary mikirakira izay momba ny fifidianana rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ary ho antsika fiangonana fahasoavany ry havana. Amen. Misaotra ny Tompo ry havana fa tonga amin'ny fotoana izay hiarabana anareo mpandray ny fanasan'ny Tompo eto amin'ny FJKM isotro fitiavana isika amin'izao fotoana izao. Voalohany dia voalohanteny ry havana, makasitraka anareo soratra marobe tahaka izao. Raisinay mivady ho tena hoe fampaherezana, maro-pitia
fitiavana tsy manam-paharoa zao hoe fisehoanareo marobe tahaka izao a ary dia ny tompo ry havanao ny tompo a anome anareo tokoa fitiavana voalohany a aretanareo hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy. Le andro jobily moa ny andro rehetra amin'ity jobily ity dia no heverina hoe andro fitsoroana isina fitsoroana vavolombelona misaotra ny tompony amin'izay fitsoroana vavolombelona efa rentsika teto a inona fa amin'ny faran'ny taona dia atambatritsika atao anaty sedena ohatran'izany a dia azahoantsika azo zaraina zany le izy amin'izay fotoana zay. Androandro avana olona roa mpandray ny fanasan'ny tompo anankiroa no hijoro vavolombelona foy a ary isaorana ny tompo fa zany fijoroana vavolombelona zany dia tena maneho amin'ny fomba azo tsapain-tanana sy hita maso a fahasoavan'Andriamanitra ato amin'ity fitandremana ity. Ny anankiray dia témoignage na tovavy tanora mbola mpianatra izay nifindramonina ety Antananarivo ary dia nitady fiangonana izy a dia nitarihan'ny tompo izy ho ato hisotro fitiavana enoy ary havana tena foy dia foy izy aokatsika ningely atsofina enoy ny zavatra ambarany a natonga azy a hisafidy any FJKM misotro fitiavana raha misy fitandremana FJKM mandidy vitsivitsy manodidina ety havana. Ndao ara-tompo. Tsy nisy hoe inona ny antony nifindrako tato hisotro fitiavana fa nentin'Andriamanitra tato fotsiny a dia nahita im-panahy dia mifindra tato. Zay. Tato izy a nahita im-panahy dia nifindra tato. Ary misaotra ny tompo ry havana fa amin'izay resaka rehetra ifanaovana aminareo a dia miverina foana hoe afa ny aim-panahy ao hisotro fitiavana, afa ny aim-panahy ao hisotro fitiavana. Ny faharoa dia mahazo roa fitsoroana vavolombelona mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny voatsara azo ny mpandray ny fanasan'ny tompo io tamin'ny alalan'ny fitsidihana famangina carreau nataon'ny dekony paritra ry havanao eno kely fa no le asa fitaizana nataon'ny dekony dia tena hoe niova tanteraka io mpanompo vavin'Andriamanitra io a tahaka ny andro sy ny alina raha izay no ilazana azy ny toe-pony a toe-panany a taorin'ny famangina nataon'ny dekona nandritra an'izay a taona vitsivitsy maromaro izay. Protestanta hatramin'ireo razambeko aho satria ny dadabeko dia isan'ireo nanorina fiangonana tany amin'ny faritra nisy anay ka nameny taniny anorenana tempolon'Andriamanitra. Nobiazina tamin'ny finoana protestanta ny tenako, nianatra tamin'ny sekoly protestanta koa, mpiandraikitra skoto kristianina tanora zandriny. Niena nefa mifanatonako an'Andriamanitra rehefa nanohy fianarana teto Antananarivo aho. Vao maika ny tompo mifahalainako ny angona rehefa nanambady satria variana tamin'ny asa fivelomana sy fikarakarana tokantrano hany ka lasa mpamonjy isan-keritaona sisa. Raha lazaina amin'ny teny fohy dia kristiana rapomba na chrétien religieux satria tsy tena mbola nandray an'i Jesosy. Tateorina rehefa tonga kelikely nitandrina fiangonana teto hisotro fitiavana ny pasteur Slofa tany amin'ny taona 7 tany dia nanangana ny atao hoe carreau izay misy dekony paritra. Misaotra ny tompo lehibe aho, misaotra ny pasteur indrindra koa tamin'ny fanirahana dekona namangy ny tokantranonay tamin'izany fotoana izany. Ny fisinidinika, fampaherezana ary fitondrana ambavaka nataon'ny dekona ny tena nandresako marina an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy ary namerina indray ilay afi-pinoana efa saika maty tato amiko. Dia raiko ny tompo fa tafaverina indray tamin'ilay fitiavana voalohany aho. Nanomboka tamin'ny nandresako an'i Jesosy dia niangona isaky ny alahady aho ary tena fiainana no azoko isaky ny mainy ny toriteny. Manaraka tsy tapaka amin'ny fitazam-panahy misy eto fitiavana koa toy ny Votosy, Ediva, Ebe ary ireny ny tena manampy ahy hiorina bebe koa ao amin'i Jesosy
sady nampianatra ay koa hitaonao olona ao amin'ny tompo. Saotra paster, saotra nanaiko fitaovana nampiasain'ny tompo hitaonao fanahy maro ho an'ny tompo telo sotro fitiavana. Saiko ny teny fa fanahy maro ny voavontsy tamin'ny alalan'ireo toriteny sy fampianarana maro nataonao. Efa miaina ilay fiainan-danitra sady aho zao fa efa tafatoetra atao an-trano iray miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra namako. Mariako fa tsy nandao ahy ary nananatrika ahy hatrany ny tompo nandrihitra ny fiainako na dia nanalavitra azy zao. Farany, amaranako ny teniko dia mbola mampahery ianao hatrany paster amin'ny andraikitra izay mbola apetraky ny tompo aminao amin'ny fitaizana ty fiangonana ity mba tena iorina tsara ao amin'ny tompo. Mampahery eo diakonina koa aho fa asa masina ny andraikitra omen'ny tompo anareo ary rehefa mangina tokantrano ataonareo io dia mahavonjy fanahy ary izao ny vavolombelona izany satria izao ilay efa verika hita indray. Koa mahiriza amin'ny tompo riavana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tantaraiko ity satria tsy fantatrareo izy ale olona zay ary mihina fa marina le fitady tiako zany olona zany ary tamin'le famangina voalohany atongavan'le dekona tany tena tsy nirarahan'le famangina mihitsy dia tsy mirara izy tonga le dekona izy mbola miletika eo amin'ny dosy zay le izy tena haritra le dekona dia efa niova kely indray dia mandray le dekona izy sady miteniteny eo le dekona izy mijery télé zay le zahatra zay misaotra ny tompo manana dekona isika hisotro tiavana tena hoe manatanteraka le fanekena faharoa nandoalehany teto amin'ny alitara teto hoe ho namany mpitandrina amin'ny fampidirana fanahin'olona any an-danitra sy ny fitaizana azy ao amin'ny fiangonana manana zany isika riavanao dia tena hoe mankasitraka ny tompo ny amin'izany fahasoavany amintsika dekona sy mpandray ny fanasan'ny tompo zany. Vavakisika riavana, vavakisika teranao zay mankalaza anao ray malalo no ny fahasoavanao aminay mpandray ny fanasan'ny tompo dia mangataka aminao zay ampanitry ny teny raha misy aminay nandao anao na nanalavitra anao ianao amindra fo ianao amerina anay eo aminao raha misy niala tamin'ny fitiavanay voalohany ianao indray no amerina anay amin'izany ampiredaretan'izany fitiavana voalohany ho anao zany matsiaro indrindra ny avanay zay tompo malalo zay tsy mbola mpanay fanasan'ny tompo kasio ny fony tompo malalo tahaka an'izay efa nikasianao ny fonay tamin'ny fotoanandro ary ianao no ampatoky azy ireo ny atsara n'izany tena hoe miombonaina miombopo miara-dalana aminao Jesosy zany vavaka zany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny tompony amin'ny azahoantsika mamarana fotoana tsangansika manao ny hira voalahatra. Tanteraka aminareo any nitsodro any tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao
manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Sikariavana mbola misaotra an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra velona izay tena dodina miandry ianao hiverina amin'ny fitiavanao voalohany, ho azy irery eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.